Fahasalamana kosa nisokatra ny maraina teto sy motel Anosy ny fikaonan-doha ho an'ny holafitry ny mpitsabo eto Madagascar. Dinihina ao anatin'ny 2 andro ny zava-misy ankehitriny eo amin'izay tontolon'ny fitsaboana izay, apetraka ihany koa ny vina ho fanatsarana ny sehatra ny asa ka nasian'izy ireo tsindry manokana ny mikasika ireo mpitsabo tsy manara-dalàna. Mandidina ny 4 arivo amin'izao fotoana izao nisan'ireo mpitsabo manerana Anosy araka nambarin'Andriamatoa Andrena Solerika lehibe ny holafitry ny mpitsabo eto Madagascar nandritra ny fanokafana ofisialy ny fikaonan-doham-pirenen'ny fahenina anireo mpikambana tetsy amin'ny motel Anosy. Maro ireo lohahevitra ny Dinihina nandritra ny fotoana fa ny tena nisongadina dia ny fisian'ireo mpitsabo tsy ara-dalàna. Ankehitriny ny Ordre Des Medecins zany mamatatra, mampafantatra ny olona hoe reto marina no atao hoe dokotera. Rehefa dokotera zany dia misy lalàna ny fianazy, misy ny code de la santé publique, code de déontologie izay mitaky fa tsy maintsy misoratra amin'ny holafitra ny dokotera rehetra. Ny olona rehetra nefa any ambanivohitra indrindra dia be dia be no milaza hoe dokotera zao nefa tsy marina rony. Ho amarinina ilay izy satria ny amin'ny ordonnance ny dokotera zany dia misy an'iny code iny, numéro iny ahafantarana hoe tia marina ilay dokotera. Misy gaga hoe fa maninona moa tsy navoaka ilay annuaire-ny dokotera miaraka amin'ilay numéro. Izay indrindra no antony ahafahany manara-maso raha misy mametrapetraka numéro zany tsy mifanaraka an'ilay anarana dia fantatra avatra hoe tia sandoka. Mbola mampitarena ny marary ny kalitaon'ny fitsaboana eto Madagascar amin'ny ankapobeny. Misy paikady napetraka ao kosa ny ministry ny fahasalamam-bahoaka, ny professeur Andriamanarivo Lalatina, izay nanokatra ofisialy ny fivoriana mba hanatsarana ny sehatry ny fahasalamana. Amin'izao fotoana izao tsy fantatra na anaram-baovao nareo fa efa eo mpikarakarana an'ilay ataony hoe charte des patients hospitalisés izay ny fitondram-panjakana. Io zany ilay hoe inona ny zo ananan'ny marary izay miditra eny amin'ny toeram-pitsaboana. Ny tena olona dia tsy fantan'ilay zoany. Ny dokotera koa mety misy tsy mahalala an'ilay zoan'ilay marary ao. Rehefa mpahalalana zany hivoaka tsy hoe ilay zo, eo mpanaovana pikarakarana zany ny gouvernementa dia fantan'ny marary hoe zao aneny ny zoany eny anivon'ny hôpitaly. Rehefa fantan'ilay zoany dia afaka mitaky an'ilay zoany izy. Ny faharoa dia zao efa fantarareo tsara le tena ataontsika hoe tena anisan'ny tena tanjona anivon'ny ministère fahasalamana dia le couverture santé universelle, le hoe fikarakarana manokana indrindra le olona tsy manana rehefa tonga eny amin'ny toeram-pitsaboana le izy. Navoitra ny filohan'ny holafitry ny mpitsabo nandritra ny fotoana fa mbola mahatratra 300 eo amin'izao fotoana izao nisan'ireo toerana tsy mbola manana mpitsabo noho ny fahalavirana ary mbola hikarohana vahaolana izany. Rapitso no amoaka feikevitra ny holafitry ny mpitsabo eto Madagasikara.